Bonjour, bonsoir adolo ndratsika rehetra ny tokantrano any. Anona fahasoavan'ny tompo sy fiadanana trany ho amintsika ho amin'ny ankohonantsika. Andriamanitra ny hiasa hitantanantsika, hita ny asa mandrarahantsika, ny fahasalamantsika, ny fanaova-mofontsika, ny tokantranontsika sy izay masana ny fiainantsika rehetra. Irosoarintsika ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray a. Ndresako sy taby maraina iny antsika niresaka mikasika ilay vehivavy mitafy masoandro, ny eo amin'ny tongony izy tahaka ny volana ary manana satroboninahitra izy toy ny satroboninahitra misy kintana 12. Ankilany nahita ndraitsika ny dragona mena izy izay manana loha 7 dia misy satroboninahitra 7 zany ary manana tandroka 10. Dia sahatsika teo mikasika an'izay fa mbola hiditra lalala ihany zany tsika mikasika an'izay ary namarana antsika azy moa dia mikasika ilay teo amin'ilay resaka hoe rambo zany satria manana rambo koa ity dragona ity zany. Ka avy amin'io rambo izy no nanjerany ny ray patelon'ny anjely tany an-danitra tamin'ny tany. Ka eo zany nirosotsika ny lesona indray amin'ity tapany faharoa ity ka dia mivavaka tsika ary ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mianso ny anaranao zay raha amin'izao ora sy fotoana izao ka mametraka indray ny fampianarana ny teninao eo anatrenao. Satria tsy efana amin'ny fahalalana na fahendrena fa amin'ny alalan'ny fanainao masina irery ihany. Mangataka aminao zay raha io, aoka reny iositry ny fanainao no irotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafy ny fonay raha io, sokafy ny sainay hamantaranay ny sitraponao ary aoka izay hietro anatrenao. Ho ny teninao hoe izay manetry tena no asanatra. Dia aoka ny fanainao ny ampitsimboka ny teninao anatinay ho avy 10 eny, ho avy 30 eny ary ho avy 100 eny. Eny Andriamanitra, ilay Satana kosa nefany izay tsy mahazaka izao fampianarana izao ka hiasa amin'ny fomba rehetra, anakorontanana ny fampianarana, anakanana ny fampianarana tsy handeha, na ahafahana mifandray amin'ny any tokantrano sy amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao, ninona sa ny devoly hoentina manafika izao fampianarana izao na amin'ny fomba inona na fomba inona dia levonina ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Lasa ny afo mandevona ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Rafy Satana ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ary tsy manana anjara amin'izao fampianarana izao fa levon'ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainao Andriamanitra kalazay ny anaranao, asandratra iavy ny anaranao rehetra amin'izao koa mandrakizay, asandratra iavy ny anaranao Jesosy io, mena voninahitra ny ianao. Raha nisy kosa Andriamanitra ray mety fahotanana tsy famendrena vitanay teo anatrenao, tao anatin'ny fotoana izay nisarahanay dia hifonanay aminao ka hangatanay famindrampo. Mamindrafo aminay raha io, mamelany lokaina ianao amin'ny tsy famendrena sy ny tsy fahanterahana rehetra. Mangataka aminao zay Jesosy io, divy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Ary aoka ny fanainao Tompo ho hitantaninay ho amin'ny marina rehetra ary marina na afaka anay tsy ho andefa. Dia aoka ny fanainao ampitombo anay raha amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Ka meteza indray raha io, hiteny aminay ianao amin'ity fampianarana ity. Koa dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Irositsika ny amin'ny fampianarana. Zavatra hitantsika zany mamitina kely fotsiny ihany zavatra hitantsika farany iny dia zao hoe raha jerentsika zany mikasika ny zavatra efa hitantsika tamin'ny tapany voalohany iny dia hoe manomboka eto zany dia zao raha mijery an'ileo amin'ny 14 manomboka eo dia zao hoe ny zavatra ho ataon'ilay devoly na ilay dragony zany dia zao hoe hiatakehan'ilay vehivavy izy, anafika an'ilay vehivavy izy sy ny taranany. Ary izy zany tsy andromandry mihitsy fa tena romotra izy hiady amin'io vehivavy io zany sy ny taranany izy. Zavatra hitantsika nefa dia zao hoe le ady
zay am'le vehivavy de zao hoe izy io zany a tsy nanomboka teto an-tany izy io fa tany an-danitra izy io de efa nanomboka io ady io fa tsy hoe tampotampoka fotsiny izy de tezitra am'le vehivavy fa misy antony zany natonga ny Satana narombotra amin'io vehivavy io. Inona ny antony marombotra azy? De efa nisy ady tany an-danitra zany, nisy ady tany an-danitra ary tany ny tomboan'le ady zany. Satria raha ny zavatra andresantsika de zao hoe le ady amin'io devoly inge tsy hoe problèmentsika eto an-tany fotsiny izy io fa tena hoe problème zany izy io ho an'ny lanitra sy ny tany satria nitondra fikorotanana be tany an-danitra io devoly io. De izay no mahatonga azy miteny eo am'le toko 12:4 zay niresantsika iny manao hoe tapany voalohany toko 12:4 eo am'le tapany voalohany de ahoana izy eo am'le 14 tapany voalohany. Ary ny rambony dia manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjery ireny amin'ny tany. Ahoana izy? Ny rambony izy dia manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjery ireny tamin'ny tany. Avaiza zany reto kitana reto no nazeriny? Avany an-danitra zany hoe avany manomboka le aly zany. De hoe ny apahatelon'ny kitana amin'ny lanitra izy dia nazerany tamin'ny tany. De tamin'ny alalan'ny inona no nanjerany azy? Tamin'ny alalan'ny rambony izy. De hoe inona moa zany io rambo io zany? Araka le fanresantsika iny zany. Fa de zao araka ny kody zany na hoe ny symbole zay efa nianarantsika hatrany ambolohany reny de hoe ary efa niresantsika kely izy iny tamin'ny namarana ny lesona de zao hoe inona ny dikany hoe rambo? Ny dikany hoe rambo de zao hoe mpaminany mampianatra langy. Ny dikany hoe rambo de hoe mpaminany mampianatra langy. Na ihany koa hoe mpaminany sandoka izany. Ny zavatra hitantsika nefa de zao hoe ny devoly ilay antsoina hoe menarana zany de anisan'ny fetsindrindra ozy izy amin'ny bibidia satria Satana zany zay niendrika nomena anazy tany amin'ny famoronana rehefa teo amin'ny zaridainan'ny Edena zany izy de naka niendriky ny menarana zany le Satana. Ary lazaina fa izy ny fetsindrindra amin'ny biby rehetra ozy izy zany hoe Satana zany de zao fetsy izy, tena fetsy izy. Ary tsy vitan'izay fa Jesosy ara mbola niteny mihitsy koa manao hoe eo am'le Jaona 4:4 raha raisika zany eo amin'ny Jaona 4:4 ny 4:4 de ahoana ozy izy eo amin'ny Jaona 4:4 ny 4:4 de zao ny tenenan Jesosy an'ny Satana. Ahoana ozy izy eto manao hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Lazaina zany fa io devoly izy de zao tsy mitoetra amin'ny marina, tsisy fahamarinana zany ao aminy ao. Raha mandainga izy de niazo no lazainy. Zay zany tena spécialité. Raha mandainga izy de niazo no lazainy ozy izy. De toy izany satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ny devoly zany de zao mpandainga izy sady rainy lainga. Fetsy izy, tena fetsy izy. Mpandainga izy sady rainy lainga hitantsika tamin'ny fianarana zay nataontsika iny fa zay no namitany an'ny Eva zany. Nitomy ny Eva andika ny didin'Andriamanitra, ny fitahany. Manao hoe mitondra soanao nge ny fandikanao an'io didin'Andriamanitra io. Satria raha mandika an'io didin'Andriamanitra io anao, zay milaza anao hoe tsy azonao hinanana le azo voanitsà. De raha mandika an'io didy io anao de zao isokatra ny sainao, isokatra ny masonao izy ka hitovy amin'Andriamanitra ianao. Nefa anao nitondra fahafatesana zay ho an'ireo olona voalohany, nitondra fahafatesana izay ary nitondra ny fahotana teto amin'ity tany ity izay fandikana izay didin'Andriamanitra izay. De hitantsika zany fa ny devoly de zao hoe mpandainga ozy izy sady rainy lainga. Ny hevitra an'le hoe rambo anefany de hoe
mpaminany sandoka na hoe mpaminany mampianatra lainga ka ilay rambony devoly eto zany zay aseho hoe raha verenantsika vakina kely le andininy fahaefatra tapany voalohany amin'ny apokalipsy eo amin'le toko 12 andininy fahaefatra tapany voalohany dia hono izy ary ny rambony dia manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka manjera ireny amin'ny tany dia io rambony io zany le inona le langa zany io sy le famitana nataon'ny satana langa sy famitana nataon'ny satana amin'ny alalan'izy nanaovanareo langa sy famitana reo tamin'ny alalan'ireto kitana ireto izy ka nazerany tamin'ny tany ireo kitanareo ny ray apatelon'ny kitana tany an-danitra inona efa ny kodin'ny kitana ao anatin'ny soratra masina na ao anatin'ny symbola zay nianarantsika teto dia ny kitana ny hevitry ny kitana dia hoe anjely ny hevitry ny kitana dia hoe anjely ka ny ray apatelon'ny anjely tany an-danitra zany dia zao nofitahan'ny satana izy ka nazerany tetỳ tany reo ray apatelon'ny kitana tany an-danitra reo tsy vitanao hoe nazerany fa niarany anjera taminy tetỳ tany zany reo be deaibe nge zany hoe ray apatelon'ny kitana any an-danitra zany zany voafitaky satana hitatsika fa satana rehefa miseho dia zao tsy miseho miendrika ratsy zany satana fa miendrika tsara no isehony ao anatin'ny famitahana no isehony dia hitatsika zay hoe nanjerany satana zay araka le nitenenina teo raha iverenako farany le vaky teny manao hoe andininy faefatra tapany voalohany ary ny rambony izy dia manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjera ireny amin'ny tany dia hitatsika io fanazavanana io zany eo amin'le andininy fafito sy ny fasivy eo izy no manazava tsara le izy zany andininy fafito sy ka hatramin'ny fasivy dia zao niteneniny ary nisy ady tany an-danitra mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niara nazera taminy rehefa raikitra zany niady tany an-danitra tany mikaela sy ny anjelina ozy izy niady tamin'ny dragona sy ny anjelina dia zao resy izy zany dia tsy nisy fitoerana azy reo ntsony tany an-danitra dia nazera ilay dragona ozy izy le menarana ela devoly sy satana le mamitaka izao tontolo zao nazera tamin'ny tany ozy izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy zany hoe reo anjely zay ny fitahany tany an-danitra reo zany no entin'ireo nikomy an'Andriamanitra niady tamin'Andriamanitra satria voafitany zany ray apatelon'ny anjely tany an-danitra rehefa raikitra amin'izay ary niedy niady mikaela sy ny anjelina ozy izy niady tamin'ny dragona sy ny anjelina resy le dragona sy ny anjelina dia tsy nisy fitoerana azy ireo ntsony tany an-danitra fa nazera tetỳ tany izy ireo etondray misy anarana vaovao zay hitatsika eto hoe mikaela ozy izy amin'ny teny frantsay ny lazany an'izy hoe Michel ka io mikaela io inona ny dikan'ilay hoe mikaela amin'ny teny hébreu dikan'ilay hoe mikaela zany na hoe Michel dia hoe amin'ny teny frantsay izy hoe qui est comme Dieu raha dikantsika amin'ny teny gasy dia hoe iza no tahaka an'Andriamanitra dia mametraka fanontaniana amintsika manao hoe iza ary no tahaka an'Andriamanitra Jesosy Kristy ny tahaka an'Andriamanitra izy rery ihany ny tahaka an'Andriamanitra ka raha miteny zany le mikaela eto zany dia iza ny resahana amin'io Jesosy Kristy zany no resahana eto zany hoe Jesosy sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjely nisy affrontement zany teo raikitra ny gera dia resy satana nazera tetỳ tany raha araka ny fitantaran'ny apokalipsy azy dia zao hoe raha vakina leo amin'ny andininy fafito verenantsika kely fotsiny leo amin'ny andininy fafito dia ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fafito ary nisy ady tany an-danitra ozy izy zany tsy milaza ny antony izy hoe ahoana ny natonga an'io ady io na hoe inona zany ny antony natonga an'io ady io fa zavatra teneniny fotsiny eto hoe nisy ady tany an-danitra hoe raikitra ny gera tsy fantatra hoe ahoana dia mba hahafantarantsika zany ny fototra n'io ady io hoe inona ny source n'io ady io dia tsy maintsy mandeha zany tsika makany amin'ny testamenta taloha any amin'ny faminaniny Isaia mpaminany sy Ezekela mpaminany zany no ahitantsika ny anton'io nananjerana any satana tetỳ tany sy ireo anjeliny ary natonga le ady tany an-danitra hoe inona ny antony natonga le ady tany an-danitra dia
dia raha mijerytsika any amin'ny Ezekela any jerentsika an'izay zany any amin'ny Ezekela any toko 7:20 any amin'ny Ezekela toko 7:20 raha raisitsika amin'ny Ezekela toko 7:20 dia zao no voalaza zao zany vakitsika amin'ny andininy vakitsika ny andininy 410 sy ny 510 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendrika ianao tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Lazaina zany fa io devoly io dia zao kerobima manino izy izy kerobima manaloka ozy izy kerobima voaositra ozy izy zany kerobima zany ange anjely zany ary zany kerobima zany manino amin'ny resaka hoe hiérarchie zany na hoe eo amin'ny resaka hoe fahefana zany na hoe filarana hoe fahefana dia anisan'ny tena hoe plasina ohatra hoe plasina général zany nisy an'ny Satana tany an-danitra tany namoron'Andriamanitra hoe kerobima manaloka kerobima voaositra dia ahoana ozy izy eo amin'le andininy 510 tsy manantsina ianao izy izy tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka tao aminao zany hoe Andriamanitra nanao anazy tsy nisy tsiny izy tena hoe parfait zany izy satria fantatsika tsara fa ny kerobima ihany koa dia zava-boarin'Andriamanitra tahaka ny olombelona Andriamanitra no nanao azy rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia namoronan'Andriamanitra ny lanitra tany izao hoe tsara indrindra izany ozy izy indro tsara indrindra izany andro voalohany indro tsara izany ozy izy zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa andro faharoa zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa rehefa tonga ny andro fahaenina farany dia ozy Andriamanitra hoe indro tsara indrindra izany. Satana zany namboarin'Andriamanitra koa ho amin'izay endrika tsara zay ho amin'izay endrika tsara zay satria teneniny mihitsy le izy aty amin'ny eo amin'le andininy 410 sy ny 710 hoe teneniny le izy dia ahoana izy andininy 410 sy ny 710 noho ny abetsahan'ny varotra nataonao dia nofenona loza tao aminao ka nanota ianao ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitra masina ianao ary nosombaika ianao ry kerobima manaloka hiala tao amin'ny vato mirehitra niavinavina ny fonao noho ny atsara tarehanao zay le hoe namboarin'Andriamanitra izy amin'ny tena hoe endrika tsara tarehana namboarin'Andriamanitra azy zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa kanefa n'izao ahoana izy niavinavina ny fonao noho ny atsara tarehanao efa nahasimba ny fahendrenao tamin'ny famirapirantanao ianao nazeraka hoe ny atany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka ahoana izy nazerako eny tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka io le hoe nazera tamin'ny tany izy ny zavatra hita eto nefa dia zao inona ary ny zavatra nataon'ny Satana nahatonga azy nazera tetỳ tany niaraka tamin'ny anjeliny vokatra ny fahatsara tarehan'ny Satana io vokatra ilay toerana izay nomena an'ny Satana io dia zao lasa naninona nisy avinavina tao anatiny zay zany le fahotan'ny Satana lasa nisy avinavina tao anatiny tao nisy avinavina tao anatiny tao satria io mantsy le voaniresahantsika tamin'ny fampianarana farany le hoe Satana nge rehefa namboarin'Andriamanitra tsy hoe amin'le endrika aseho antsika amin'izao fotoana zao hoe ny devoly dia manana tandroka izy dia matsiravina ny tarehany dia miaraka amin'iny forsa eny an-tanany iny izy dia ohatr'izay fa ny devoly namboarin'Andriamanitra zany tsara tarehy le devoly tsara tarehy ozy izy ary ny toerana men'Andriamanitra azy toeram-boninahitra ny men'Andriamanitra azy satria taiza ny toerana nipetrahany ity devoly ity eo amin'le andininy 410 izy miteny eo amin'ny tapany faharoa manao hoe ary dia nolotoko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao taiza zany ny toerana nisy an'ny Satana teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra no ny toerana teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny misy
eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra io misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra nefa Satana koa zany teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra io no nitoeran'ny Satana. Ny zavatra nisy anefa dia zao tsy ampy an'ny Satana zay voninahitra nananany zay amin'ny makerobima zay. Tsy ampy azy zay tsara tarehany zay, vokatra zay tsara tarehany zay dia niavinavina izy 7:7 manao hoe niavinavinao izy ny fonao noho ny tsara tarehanao. Niavinavina ny fonao noho ny fa tsara tarehanao. Ary eo amin'ilay 5:10 izy dia teneniny ihany koa tsy nanatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronanao ka mandra-pahita heloka tao aminao. Tsy nanatsiny ianao tany am-boalohany fa rehefa avy eo lasa nisy heloka nipotra tao aminao. Ino io heloka io? Io le avinavina io. Dia aty zany tsika ahitantsika an'ilay izy any amin'ny Isaia 4:12 no ahitantsika hoe inona ry io avinavin'ny Satana io. Any amin'ny Isaia 4:12 tsika no mahita anazy io zany. Isaia 4:12 12 ka hatramin'ny 15. Isaia 4:12 dia vakintsika ny 12 ka hatramin'ny 15. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Endre latsaka avy tany an-danitra ianao, irelay fitarik'andro zanaky ny maraina. Voakapa enjera amin'ny tany ianao, irelay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hikarako, any ambony kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ao, hiakatra eo ambony avoanany rao anao ka ho tahaka ny avo indrindra, kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainany-tsy hita ho any aparam-bodilavaka ianao. Io zany le avinavina ny Satana io, io le fahotana io. Ahoana izy? Endreo izy latsaka avy tany an-danitra ianao, ilay fitarik'andro. Io le fitarik'andro io le kitana io, kitana le nazera tamin'ny tany. Voakapa enjera amin'ny tany ianao, irelay mpandripaka ny firenena, nazera tetỳ an-tany izy. Dia hozy izy, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hikaraka. Eo zany le avinavina io. Satria zay zany le tao anatiny tao, tsy ampy azy ny toerana zay nomenana azy. Fa zao te hitovy amin'Andriamanitra izy, te haka ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ary tiany ho tompon'ny anjely rehetra ihany koa izy. Dia zay le teneniny eo amin'ny 7:12 hoe ary ianao efa nanao kapo hoe any an-danitra no hikarako, eo ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako. Zany hoe ambonin'ny kitana rehetra. Eo ambonin'ny kitan'Andriamanitra no nanandratako ny seza fiandrianako. Eo ambonin'ny anjely rehetra zany. Dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ao. Raha vao miteny hoe tendrombohitra io hoe any aparany avaratra io dia any le misy le seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia toy izany 14:12 hiakatra any ambonin'ny avoan'ny rao anao ka ho tahaka ny avo indrindra. Hiakatra ambony avoan'ny rao anao ka ho tahaka ny avo indrindra. Zany le fitoviana amin'Andriamanitra mihitsy zany no tedavina, hitovy amin'Andriamanitra izy. Kanefa izy kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainana-tsy hita ho any aparam-bodilavaka ianao. Dia io le fananjerana azy tetỳ tany izany. Ka inona zany le izy teo, le avinavina teo zany dia zao hoe te hitovy amin'Andriamanitra izy, te haka le seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ary tiany ho tompon'ny anjely rehetra ihany koa, iankohaka eo anatrehany zany. Zay zany ny zavatra nitedavin'ny Satana. Io avinavina io zany. Fohy tao anatiny tao zany tany an-danitra tany. Eo zany nevinin'ny fahotana voalohany indrindra zany. Le avinavina tao amin'ny Satana le fitoviana amin'Andriamanitra ka te haka le seza fiandrianan'Andriamanitra. Anika zao araka le niteneny tao amin'ny Apokalipsy teo hoe noentin'ny rambony avokoa izy ny ray apatelin'ny anjely tany an-danitra. Zany hoe voafitany daholo ny ray apatelin'ny anjely tany an-danitra. Tsy amin'ny endrika hoe ratsy no nisehony tamin'izay fa ao anatin'ny famitahana no nahazony an'ireo anjely ireo hikomy amin'Andriamanitra. Kanika ny ray apatelin'ny anjely tany an-danitra nanaraka azy niady amin'ny Mikaela sy ny anjeliny. Vokatra n'ilay avinavina zany. Eto amin'ity tany ity koa nge betsaka ny olona manana ny avinavina io. Ny olona moa zany raha ohatra hoe tafita dia lasa miavinavina. Na ren'ilay olona manam-pahalalana sy fahendrena reny dia manana avinavina.
manao tsinitsinina ny olona hoe tsy dia tena navita fianarana tena manana avinavina mihitsy tadidio fa toetra ny satana nge zany ary zay manana avinavina dia zao menjera koa izy satana nge nazera amin'ny fiavinavonana io ka raha ianao zany manana avinavina koa dia zao tadidio fa kodiara-tsarety ny fiainana fa menjera mipitika teo koa ianao firifiry ireo mpanao politika ireo miakatra mahazo voninahitra amin'ny tena manao amin'ny zavatra tiany ataona fa rehefa avy eo amin'izay miala teo izy ny fitsoahany sahala amin'inona matahotra ny hotsarana matahotra ny ty matahotra ny ty io avinavina io toetra ny satana io dia jereo tsara fa raha ny anjely tany an-danitra ara no voafitaka satana ahoana ny tsy amitahany any koa isika olombelona dia jereo tsara nge ny zavatra nataony satana ny zavatra nataony satana voalohany teto tany dia hitantsika tany amin'ny sahany edeny raha amin'ny soratra masina izany hoe ny asa nataony voalohany zany dia zao niataken'ilay vehivavy ny asa nataony voalohany niataken'ilay vehivavy nataony voalohany vao tonga teto tany izy dia inona zavatra nataony le vehivavy no atakeny tio ny atakeny satria Eva no ny fitahany araka le hitantsika iny vakitsika eo amin'le andininy voalohany inge Genesis 7:1 Genesis 7:1 Genesis 7:1 dia ao nozy izy ny devoly ary ny menarana dia fetsy no ny biby rehetra izay nataony Jehovahandriamanitra ary izy tamitra vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy nananareo ny azo rehetra eo amin'sa ny ahitana ny zavatra ataony satana voalohany eto tany dia zao ny amitaka ny Eva ny ao an-tsainy voalohany ohatra n'le nataony tamin'ireo anjely tany an-danitra zany dia Eva ny fitahany izany tokoa ve ny nataon'Andriamanitra inona moa ny anton'izay hoe tonga dia le vehivavy ny atakeny vo hita teto tany ny asa izay nataony dia ny antony dia zao satria Eva no maninona Eva no mifegonde na hoe Eva zany no miteraka ka va amin'ny Eva zany no hiavian'ny taranaka rehetra ny taranaka ihany koa manompo an'Andriamanitra izany araka le teneniny amin'ny Genesis 7:20 raha isikely 20 dia ahoana izy izy manao hoe ary ny lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra hoe izy no renin'ny olombelona rehetra zany hoe Eva no renin'ny olombelona rehetra satria avamy zany no hiavian'ny taranaka avamy no hiavian'ny taranaka ka ny taranaka zay ivoaka amin'ny Adama sy Eva zany dia zao hoe taranaka anompo an'Andriamanitra dia ny afetsen'ny satana dia zao maninona moa hoe taranaka anompo an'Andriamanitra satria rehefa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia inona ny zavatra nitenenin'Andriamanitra raisitsika kely eo amin'le toko voalohany dia ao nozy izy Andriamanitra vakitsika le 5:20 dia zao nitenenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 ary Andriamanitra nanao hoe andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika zany hoe rehefa amorona ny olombelona zany Andriamanitra dia hoe amorona olona tahaka ny endritsika ozy izy Andriamanitra dia jereo amin'ny 5:17 dia zao niteneniny amin'ny 5:17 ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy lasy vavy no namoronany azy zany hoe rehefa namorona ny olombelona zany Andriamanitra dia zao hoe olombelona maka le endrik'Andriamanitra no fironan'Andriamanitra dia inona moa le hoe araka ny endrik'Andriamanitra io le manaraka ny lalàn'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra izany satana nefa tsy tian'izay satria satana amin'iny efa ny se-révolte amin'Andriamanitra izy efa ny komo tamin'Andriamanitra izy dia zao vao tonga izy dia zao le vehivavy ny atakeny satria nahoana mba tsy hitovy endrika amin'Andriamanitra ilay olombelona dia vo moa zany Adama sy Eva voafitaka fa na dia voafitaka ary Adama sy Eva dia zao mbola namindran'Andriamanitra foy Adama sy Eva satria nahoana ilay ravina viavy izay nitafiana Adama sy Eva dia ny soloan'Andriamanitra ody biby zany hoe ny sorona natao zany tao namonjeny
any Adama sy Eva. Dia ny zavatra nisy dia zao, rehefa niteraka ihany koa i Eva zany, dia ny zavatra nikendrehan'ny Satana, raha mijerytsika amin'ny Genesis, dia le taranany zany tia novonoina. Le taranany minny mitovy endrika amin'Andriamanitra. Satria amin'ny 5:5 izy dia zao ny teneniny eo amin'ny 7:5. Inona zavatra teneniny eo amin'ny 5:5, 7:5. Dia zao ny teny eo, manao hoe: dia ampandrefesiko ianao sy ny vehivavy, zany hoe le menarana zany eo. Dia ampandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Vokatry ny zavatra nataony tamin'ny Eva na mitahana ny Eva zany, dia hozy Andriamanitra tamin'ny menarana: ho ampifandrefesiko izy ianao sy ny vehivavy, ny taranako sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Dia rehefa niteraka ny Kaina sy Abela, i Adama sy Eva, dia inona ny zavatra nisy? Ny fanatitra nataon'ny Kaina tsy nakasitrahan'Andriamanitra, fa neny any Bela ny nakasitrahany, satria neny any Abela dia zao araka ny sitrapon'Andriamanitra io, araka ny didin'Andriamanitra io. Zany hoe i Abela zany taranaka amin'iny mitovy endrika amin'Andriamanitra, satria araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataony. I Kaina kosa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nataon'ny Satana? Naporosihany Kaina hamono any Abela. Inona moa ny antony hoe hamono any Abela? Mba hataperan'le taranaka zany, satria izay le tanjon'ny Satana zay. Mba tsy hisy taranaka anompo an'Andriamanitra, fa ho tafasaraka amin'Andriamanitra ny olombelona. Dia zao tonga dia nivonoany Satana koa i Abela tamin'ny alalan'ny Kaina. Rehefa maty nefa Abela, inona ny zavatra nitranga? Nisoloan'Andriamanitra i Abela. Nomen'Andriamanitra zaza ho solony Abela. Men'Andriamanitra ho zaza solony Abela zany i Adama sy Eva. Maninona tsy hoe avy amin'ny Kaina dia tamin'io nivoaka n'le taranaka manompon'Andriamanitra? Hitantsika tsara fa Kaina rehefa avy namono any Abela izy dia nitsoaka nandositra izy. Zany hoe i Kaina zany dia zao tsy mitovy endrika amin'Andriamanitra i Kaina, satria le endrika Andriamanitra io zany, le fanarahana le didin'Andriamanitra io sy le fankatoavana le tenin'Andriamanitra io, zay le hoe fitoviana amin'Andriamanitra, zay le hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra. I Satana nefa mitaona ny olona zany tsy hitovy endrika amin'Andriamanitra. Kaina voataonany, fa i Abela tsy voataonany. Dia rehefa tsy voataonany Abela dia nivolony. Nandeha maty azy Abela. Dia zao nomen'Andriamanitra zaza vaovao indray Adama sy Eva. Iza ny anarany? Seta. Dia avy amindray ny aviany taranaka zany, maninona? Mitovy endrika amin'Andriamanitra. Jerentsika nge aty amin'ny Genesis 4 izy miteny an'izay. Genesis 4:5 eo akaiky io ihany. Genesis 4:5. Dia io moa le zavatra nitenentsika teo hoe, satria hozy Andriamanitra hoe ampifandrefesiko izy ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany. Dia tena io ady io zany dia zao hoe mandra-pahafaran'ny tantaran'ny lanitra sy ny tany zany dia zao hoe ilay devolo io zany dia zao hiady amin'ny vehivavy foana izy, hiady amin'le vadin'Andriamanitra zany izy. Ary tsy vitan'izay fa ny taranany zany dia zao ny taranany devolo, izay avy amin'ny devolo rehetra sy ny taranaka avy amin'Andriamanitra rehetra dia zao hiady ireo. Ary izay momba an'Andriamanitra dia zao anitsaka ny Satana eny etapin-doha. Fa Satana kosa nina anaikitra ny ombelahy tongony ary marary koa zay, satria izy rehefa hitsahanao izy dia izy tsy manaiky izy, mamaly izy. Rehefa hitsahanao izy mamaly izy, raikitra ny ady. Dia zao le tenenina amin'ny Genesis 4:5 raha vakitsika kely. Nahoana izy 5:5? Ary Adama nahalala ny vadiny indray ka dia niteraka zazalahy raha vehivavy. Ary ny anarany nataony hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ahy zanaka anankiray koa ho solony Abela,
satria novonony Kaina izy. Andriamanitra efa nanome zanaka anankiray koa izy ho solony Abela satria novonony Kaina izy. Nisoloan'Andriamanitra Abela. Nisoloany anisa, nisoloany any Seta. Dia avy amin'ny Seta zany ny aviany taranaka indray maninona? Manompo an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, mitovy endrika amin'Andriamanitra. Dia io taranaka io nge le lazaina tiarina raha mijerisika ty amin'ny Apokalipsy 12 jerentsika isara nge eo amin'ny Apokalipsy nianarantsika teo ihany. Apokalipsy 12 dia iza moa ireo taranaka reo? Le taranaka io zany le mitovy endrika amin'Andriamanitra io. Dia eo amin'le 12 izy miteny an'izay. Dia ahoana izy? Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Iza ny maharombotra ny devoly sy mahatezitra azy. Dia ireo izy zay maninona? Le taranaka vehivavy, ilay zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy. Io zany le taranaka io. Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitandrina ny teniny. Ireo zany le antsoina hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra. Dia raha iverenantsika leo amin'ny Genesis toko voalohany 17 teo. Dia ahoana izy 17. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Tahaka ny endrika Andriamanitra. Le endrika Andriamanitra io zany dia zao hoe endrika Andriamanitra tsisy fahalotona, tsy misy pentipentina. Ao anatin'ny pureté zany, ao anatin'ny fahadiovana tanteraka. Satana nefa tsy zay ny endriky Satana. Fa ny endriky Satana dia zao ny feno fitaka sy lainga sy akafetsena. Zany ny endriky Satana zany. Zay mahatonga an'i Jesosy milaza manao hoe nareo izy dia manao araka ny rainareo izy. Satria ny rainareo izy dia mpandainga ary tsy misy marina ho aminy fa raha milaza ny aminy izy dia ny lainga no lazaina. Fa izy dia mpandainga izy hatramin'ny voalohany. Ary ray ny lainga izy. Zay le endriky Satana zay. Mpandainga, ray ny lainga. Dia zao zany le izy manao hoe ity taranaka ity zany, ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana sy mitazona ilay tenin'Andriamanitra zany, io taranaka io zany no halan'ny Satana io sy adivany. Tiany ho potehana io zany, na amin'ny fomba inona zany tena tiany Satana ho potehana io, ary tiany ho sarahana amin'Andriamanitra. Zay ny tanjon'ny Satana zay. Rehefa tsy vitany zany manasaraka azy amin'Andriamanitra dia vonono ho faty io ataony zay tiany aminonany io zany. Ka eto zany raha miresaka zany tsika ny amin'ilay hoe taranaka. Raha miresaka tsika teo hoe Eva niteraka amin'ny Seta, avy amin'ny Seta nivoahan'ny taranaka teorina nakany amin'ny Abrahama, avy amin'ny Abrahama nivoahan'ny Jakoba, avy amin'ny Jakoba nivoahan'ny zanak'Israely. Ka raha vao miresaka zany tsika hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy izy ny taranany sy ny taranaka ao, dia iza zany resahana amin'io? Ny zanak'Israely, ilay vadin'ny faneken'Andriamanitra zany no resahana amin'io. Le zanak'Israely, le vadin'ny faneken'Andriamanitra zany no resahana amin'io. Satria zao maninona le hoe zanak'Israely, le vadin'ny faneken'Andriamanitra? Satria avy amin'ny zanak'Israely, le vadin'Andriamanitra, no ivoahan'ilay zaza zay ateraka zany, ilay ateraka ilay vehivavy. Satria le vehivavy zay resahana dia tsy iza fa le vadin'ny faneken'Andriamanitra dia Israely. Dia avy amin'io vadin'Andriamanitra Israely io zany no ivoahan'ilay zaza zay tian'ilay Satana horombahana, miandry zay aterahany fotsiny izy fa handrombaka azy. Zay ny tanjon'ny Satana. Eo amin'ny 15 izy miteny an'izay, vakitsika kely. Apokalipsy 12 ny 15. Apokalipsy 12 ny 15. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy? Ary niteraka zazalahy izy, izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny temby,
ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Dia ahoana ozy izy? Ary niteraka zazalahy izy ilay efa hanapaka ny firenena amin'ny temby. Io zanak'ilay vehivavy io zany ny tena tiany Satana horombahana io. Satria avy amin'io zanaka io no azon'izao tontolo izao famonjena. Tsy hoe izao tontolo izao etỳ tany any fa hatrany an-danitra io. Dia ho resahantsika eo mikasika an'izay rehefa avy eo. Ka eto izy dia miteny ary niteraka zazalahy izy zany hoe niteraka zany ilay vehivavy dia niteraka zazalahy. Izay efa hanapaka ny firenena rehetra izy amin'ny temby. Zany hoe andray ny fanjakana zany io zazalahy rehefa ho teraka. Ka arak'ilay teneniny teo manao hoe hanapaka ny firenena rehetra amin'ny temby io izy. Satana tsy manaiky an'izany. Ahoana ny tediavinao ho avy ianao hamonjy an'ity tany ity, hamonjy ny lanitra, andray ny fanjakana, za raha tsy nahazo anio. Io ny tediavin'ny Satana vonoina zany. Dia le devoly zany tsy mahataty an'io fahatongavany le zanak'ilay vehivavy io zany izay hamonjy an'izao tontolo izao. Arak'ilay nitenenina teo manao hoe ity zazalahy zay ateraka ity izy dia hanapaka ny firenena amin'ny temby. Zany hoe faminaninany amin'ny Kristy zany izy io. Ilay zanak'Andriamanitra hanjaka amin'izao tontolo izao. Ary any amin'ny Psalama raha mijerika any amin'ny Psalama dia fahitantsika sahady io faminaniana io zany mikasika an'io zazalahy io izay hanapaka ny firenena amin'ny temby. Raisika ingeny amin'ny Psalama toko faharoa. Dia raisika any amin'ny Psalama toko faharoa. Dia izao no teneniny eo amin'ilay vakitsika mihitsy tsy maninona vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izao no teneniny eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina ny hoany foana ny firenena. Ireo mpanjakany tany mitsangana ozy izy ary ny mpanapaka miara-moko anohitra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe aoko tosantsika ny famatorany ka aritsika ala amintsika ny famehezana. Manohatra eo le hoe arak'ilay teneniny teo hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranany sy ny taranakao. Dia rehefa ho avy le Mesia dia maninona? Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina ny hoany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-moka anohitra ny Jehovah sy ny Mesiany satria ho avy le Mesia. Dia jereo tsara ahoana izy aty amin'ny andininy fahafito. Dia izao no teneniny amin'ny andininy fahafito. Ilaza zava-boatendry aho. Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao. Izao hiteraka anao androany. Andininy fahasivy. Ho toritorianao amin'ny temby izy toy ny famaky vilany tany no hamontsamotsananao azy. Io le hoe hanapaka ny firenena amin'ny temby izy. Ho toritorianao amin'ny temby izy toy ny famaky vilany tany no hamontsamotsananao azy. Zany hoe faminaniana efa voalaza sahady zany tany amin'ny Salama mikasika an'ilay zaza izay ho avy io. Ka hanapaka ny firenena amin'ny temby izy. Satana tsy manaiky an'izay. Ahoana? Fa ahoana no tediavinao tapahana amin'ny temby izy zay izy? Tsy manaiky an'izay izy. Ka miandrika endritoana zany izy zay mahatonga azy eo amin'le andininy faefatra tapany faharoa. Raisika le andininy faefatra tapany faharoa Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Dia ahoana izy Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Andininy faefatra tapany faharoa manao hoe ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Izy zany tena niandry, tsy andry mihitsy. Voateraka io dia vonoko io. Inona koa ary ny zavatra nitranga? Teraka ary le Mesia, teraka Kristy. Voateraka nge Kristy dia inona ny zavatra nataon'ny Satana? Amin'ny fotoana izay aterahan'i Jesosy iny mihitsy dia efa nirahan'ny Satana sahady Herôda naniraka miaramila ho an'ny Betlehema hamono ny zaza latsaky ny roa taona rehetra. Tonga dia Satana no mandefaka an'io. Zay le hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany. Nalefa ny Herôda ndana vonoy. Teraka le Mesia. Fa zao men'Andriamanitra nofo Josefa manao hoe oeto mitsoaka makany Egypto izazy io. Fa ho avy Herôda hamono azy.
amin'ny alina iny Josefa dia zao noentiny Maria sy ilay zazakely. Dia nyvonoiny Hérode daholo ny zaza latsaky ny 2 taona rehetra tao Betlehemy maty vokatra an'izay. Nga vitan'izay any fanezahan'ny Satana foana hatramin'ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satana nieritreritry hoe ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoe resy Kristy zany. Fa ny zavatra tsy fantany dia tsy fandresena ho an'i Jesosy anefa ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana satria izay no nahatongavan'i Kristy hamonjy izao tontolo izao. Satria raha tsy nanao sorona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tsy vita ny famonjena n'izao tontolo izao. Raha maty talohan'ny hazo fijaliana zany Jesosy dia izao tsy tanteraka ny famonjena antsika. Satria Andriamanitra zany manana efa planina ny famonjena hamonjena antsika. Tsy hoe Jesosy zazakely iny maty hamonjena antsika, fa Jesosy efa lehibe iny navita ny asa izay efa nampanaovan'Andriamanitra azy hamonjena n'izao tontolo izao. Ka nanolotra ny tenany, nanolotra ny ainy hatramin'ny fahafatesana ho famonjena antsika. Dia ny famonjena nataon'i Kristy iny dia zao hoe fandresena lehibe iny. Fandresena lehibe ilay fahafatesan'i Kristy iny. Tsy hoe teto tany any, fa hatrany an-danitra ihany koa dia fandresena lehibe. Satria ny planina an'Andriamanitra dia zao ny hamonjy ny lanitra sy ny tany ny planina an'Andriamanitra. Ho resahantsika io mikasika an'izay rehefa avy eo. Ny hamonjy ny lanitra sy ny tany ny planina an'Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy ilay vaky teny rehefa avy eo amin'ilay 12:15 raha vakitsika zany Apokalipsy 12:15 dia ahoana ozy izy tapany faharoa. Apokalipsy 12:15 tsy manina mihitsy vakitsika hatramin'ny tapany voalohany sy ny faharoa. Apokalipsy 12:15 ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra mitemby, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra ho any amin'ny seza fiandrianany. Zavatra hitantsika dia zao rehefa teraka ilay zazalahy dia zao nahatanteraka ny asa izay nampanaovan'Andriamanitra azy Kristy. Ka nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izy. Rehefa vita nefa ny sorona izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena n'izao tontolo izao, dia inona ny zavatra nitranga? Maty Kristy, nalevina Kristy, ary fantatsika fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Rehefa nitsangana izy taorian'ny nahafatesany dia zao nakarina any an-danitra Kristy. Rehefa avy niseho tamin'ny mpianatra, nakarina any an-danitra Kristy. Dia Kristy nakarina any an-danitra iny ilay lazaina eto io leo amin'ny 15 tapany faharoa manao hoe ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho eo amin'ny seza fiandrianany. Zany hoe Kristy nitsangana tamin'ny maty iny zany dia niakatra izy. Dia rehefa niakatra any an-danitra izy dia mipetraka izy eo ankavanan'Andriamanitra, eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia jerentsika inge zay aty amin'ny Hébreu 12:12. Vakitsika ny Hébreu 12:12 dia ahoana ozy izy? Hébreu 12:12 dia ny 12. Dia izao no teneniny eo. Hébreu 12:12 dia ny 12. Dia ahoana ozy izy eo? Mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Mijery an' Jesosy izy tompony finoantsika mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hazony fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Taorian'ny hazo fijaliana Jesosy zany dia taiza. Tsangana tamin'ny maty izy, niseho tamin'ny mpianatra, ary rehefa avy eo nakarina izy niakatra ho any an-danitra. Eo amin'ny asan'ny apôstôly 1:15 miresaka an'izay hoe Jesosy nakarina any an-danitra. Dia Jesosy nakarina any an-danitra iny, aiza izy? Nipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra. Izay no mahatonga azy miteny eo amin'ilay 12:15 tapany faharoa raha iverenantsika farany izy iny manao hoe ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Jesosy Kristy zany
niverina eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra zany io resahana io. Inona moa ny ataon'ny Kristy any an-danitra eo amin'ny seza fiandrianana? Efa nianarantsika teto zay amin'ilay asan'i Jesosy Kristy ilay hoe mpisorona be any an-danitra. Mifona ho antsika izy eo anatrehan'Andriamanitra. Manalalana antsika amin'Andriamanitra izy. Amin'ny alalan'ny asa mampisorona be azy. Satria nitondra ny rany izy. Noentiny tao amin'io fitoerana masina any an-danitra io ho fanavotana antsika. Indray mandeha monja no nanaovany an'izay. Ny rany Kristy no namonjena antsika. Dia maninona ilay izy no lazaina hoe araka ilay niresahantsika teo hoe ny fahafatesan'ny Kristy dia fandresena lehibe. Ny antony dia zao satria tamin'ny alalan'ny razy nalatsaka Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nafahana nanjera any Satana tetỳ tany. Zay no mahatonga hoe victoire na hoe fandresena lehibe io nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io. Araka ilay nitenena teo hoe le famonjena izay vita tsy hoe famonjena ho an'ny olombelona teto tany ihany vokatry ny fahotana. Fa famonjena ihany koa ny tany an-danitra satria nisy korotana be tany an-danitra tany no fikimina izay nataon'ny Satana. Zany hoe Satana zany tamin'ny fotoana io manino mbola nanana accès tany an-danitra izy. Mbola nanana fidirana tany an-danitra izy. Ary hitantsika zany aty amin'ny Joba toko voalohany raha mijery aty amin'ny Joba toko voalohany mbola eo Satana eo anatrehan'le seza fiandrianan'Andriamanitra. Vakitsika kely aty amin'ny Joba toko voalohany ange dia eo ny ahitantsika eo mbola tany izy tamin'ny fotoana io zany. Raha raisitsika eo amin'ny Joba toko voalohany io. Dia ahoana izy eo amin'ny toko 1:9 sy ny 7. Vakitsika ny 1:9 sy ny 7. Dia inona zavatra hitantsika eo? Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho anatrehan'i Jehova. Dia mba tonga teo koa Satana tafaro aminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehova Satana ka hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Niteny Jehova nanao hoe avy taiza ianao ry Satana? Avy nizahazaha teny amin'ny tany aho izy. Zany hoe mbola nanana accès taiza zany? Mbola nanana accès tany an-danitra izy. Mbola nanana accès tany an-danitra i Satana. Amin'ny fotoana io nefa zay nahafatesan'ny Kristy, zay mahatonga le hoe fandresena lehibe le fahafatesan'ny Kristy araka ilay niteneniko teo raha veriko ihany le izy hoe fanavotana antsika tetỳ tany le izy. Eo ambanin'ny fanandevozan'ny fahotana antsika. Ary ihany koa famonjena ny any an-danitra satria nahoana? Nitondra korotana sy fikomiana Satana tany an-danitra tany. Ka le rahan'ny Kristy izay nalatsaka zany dia zao nafana nanjera any Satana sy tetỳ tany satria raha tsy niratsaka zany ny rahan'ny Kristy, raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy, dia tsy vita zany ny famonjena an'izao tontolo izao na ny tetỳ tany na ny tany an-danitra. Dia izay no mahatonga ny tany an-danitra nihika fifaliana rehefa vita ny famonjena nataon'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatra n'ilay rà nalatsaka Kristy satria famonjena ho azy ireo ihany koa izay ràn'ny Kristy izay. Apokalipsy 12:10 izy miteny an'izay. Apokalipsy 12:10 dia ny 10:10. Vakitsika Apokalipsy 12:10 ny 10:10. Dia ahoana izy eto? Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy satria nazera ilay miapanga ny raha alahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Dia ahoana izy eo amin'ny 1:11 ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Amin'ny fomba ahoana zany nandresena ny Satana tany an-danitra, nafahana nanjera azy tetỳ tany. Dia hoy izy ireo ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Hoy izy zany hoe ny rahan'ny Kristy zany no noentina nandresy an'ny Satana tany an-danitra ka nanjerana azy tetỳ tany ka tsisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Tsisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra.
fa zao tapitra indray ny fotoanantsika. Eo zany no hanohizantsika ny lesona indray amin'ny manaraka eo amin'le hoe nanjerana ny satana io zany. Na dia isaorantsika ny tompo lehibe ny lesona izay vitantsika tamin'ity an'ity hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Hivavaka isika re. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha iny amin'ny teny izay nomenao anay. Nampahafantaranao anay ny zava-miafy ny teninao. Ny amin'ny fikomiana izay nataon'ny satana tany an-danitra. Ny amin'ny fandresena tany an-danitra sy nananjerana ny satana tetỳ tany vokatry ny rahany zanak'ondry. Voninahitra ho anao raha io, voninahitra ho anao Kristy io satria raha tsy nalatsaka ny rahanao dia tsy tanteraka ny famonjenanay sy ny famonjena ny tany an-danitra. Dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io, talazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Halleluja, halleluja. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany indray ty tonatrenao. Amen. Dia misaotra ny tompo lehibe tsika ny amin'izay lesona izay fampitona indray tsika manaraka. Bye bye daholo tsika rehetra.